Fifaninanana ho an'ny resaka sokajy lehilahy indray sika ho an'ny fifaninanana fidina tombon-dakan'ny ligina Lalamanga izy ity lalao iray tafiditra tamin'ny andro fahadimy ihany no tanterahana omaly asabotsy tany amin'ny kianjan'ny Kariantany tamin'ity fidinany tompon-dakan'ny Lalamanga ity tamin'izany indrindra no nivoan'ny ekipan'ny Edrico Plus Pandresy tamin'ny sarena ohatra raha niona tamin'ny ekipan'ny 4FA izy ireo ity ekipa ity izany aloha no mitarika vonjimaka indray amin'ny filarana ankabeny. Nitoy ka hiditra amin'ny andro fahaenina ny alarobia teo ny fiadinany tompon-dakana Lalamanga taranja baolina kitra sokajy diviziona voalohany. Lalao dimy natao tetsy Mahamasina sy tany Karion no nanamarika izany. Tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ary aloha dia resy ny Vesta Team FC tamin'ny saronoatra ny ekipan'ny COSPN. Nanaraka izay dia nivoaka ho mpandresy tamin'ny rono iray ihany koa nanoloana ny ekipan'ny AS Saint-Michel ny tana formation. Niezaka nanoatra ihany ny ekipa napahabe tamin'ity fihaonana ity saingy mbola nampiseho ny fahazarany miatrika lalao ny traikefa fa ihany koa ny mpilalao ny tana formation. Ary farany dia tamisa tokana ray noatra naresen'ny Edrico Plus ny Mama FC atsikatra ho mavesatra ny mpilalao ny Roscareka tamin'ity lalao ity. Mety ho fanatanjahan-batana ataony mba entina manomanana ny lalao miverina andraisana ny URFC avy any Ouganda ny sabotsy 20 febroary ho avy zao ihany koa no nahatonga izany vesatra izany. Ho azy ireo tokoa mantsy izay tanjona ny voaka mpandresy amin'ny lalao miverina io na izany azy dia tsy ataony ambany zavatra ihany koa ny fifaninanana eto Lalamanga. Tany Karion kosa dia voatazony Kosfa hady sala ohatran'ny ny AS Adema. Lavony ezami tamin'ny ronoatra ihany koa ny ekipan'ny STK Ankady Bahoaka. Afantatra moa fa noho ny fitsinjovana ny kianja ny lovan'ny ekipa malagasy ho an'ny sokajy vehivavy izay tanterahana tamin'ity andro any alady ity dia nofonana ny alfa avokoa ny fandaharam-potoana tokony natao ho omaly sabotsy amin'ny andro fafito izay natao ny filoany dia mba ho fiara-mientana amin'ny fiatrehana io lalao iresa-pirenena io.